Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Faly miarabantsika tsiraray avy tratra izao maraina izao ary dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho an'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona. Ivavakintsika mialoha ny andraisantsika ny vatsim-panahy amin'ity andro anio ity. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino, misaotra anao izay mideranao mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao ary mioby anao noho ny hatsaranao satria Andriamanitra mahery anao. Ray ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Misaotra anao indrindra hay amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao izay tsy azonay faritana sy tsy azonay soritana, ary izany no hiazakazanay amin'ity maraina ity. Miarabanao ampanetretena ry Andriamanitra ray, ary dia mioby anao sy mitsoaka anao izay Jesosy Kristy Tompo, ilay namita ny famonjena, manatitra ny fanatim-pisaorana sy ny fankasitrahana anao izay fanahy masina, amin'ny fitezanao hiara-iasa aminay mandrakariva sy ny fitarihanao anay. Dia midina fanahy masino, hanazava ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay, andraisanay izao vatsim-panahy izao, ka azahoanay ny hery avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, lay velona sy manjaka adray ka ho mandrakizay no anandratanay sy anaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ny lohahevitra izay hompanjintsika amin'ity maraina ity dia ny hoe inona no atahoranao. Inona no atahoranao? Raisintsika ny filazantsara ny Matio toko 7:12, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Matio toko 7:20, 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra hiondrana an-tsambokely Jesosy, ka hita eo alohany hoeny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay, dia natopatopa ny alon-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy, nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra, dia raiki-tahotra ka nanao hoe matotoa io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manantona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanantona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambokely dia niakohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen.
Rehefa jerevantsika sy novinakitsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ahitantsika mazava tsara ny tavatra izay nahazo ireto mpianatra, satria rehefa niaraka tamin'i Jesosy tena tsambokely ireto mpianany dia resy toro Jesosy. Ary rehefa resy toro Jesosy dia tonga ny tafio-drivotra sy ny ontsan-dranomasina ka saika nampivadika ny sambokely. Tao anatin'izany indrindra ny mpianatra no niantso tamin'ny Jesosy ny mba hamonjeny sy ny mba hanavotany Jesosy ny mpianany, satria natahotra ny fahafatesana ireto mpianatra ireto. Rehefa naneho ny heriny sy ny fahagagany Jesosy Kristy Tompo dia hitantsika tsara ny zavatra izay nahazo any Petera, izay tsy nino natahotra, niherikerika, nanahy. Moa tsy izany koa va ny fiainantsika zanak'olombelona, fa maro ny tafio-drivotra, maro ny rano izay mety hanafitra ny sambokely mpiainantsika ary mahatonga antsika hatahotra sy angororo. Jesosy Kristy Tompo teto amin'izao teny izao dia nandeha teny ambony rano ihany koa, ary rehefa nandeha teny ambony rano Jesosy dia izay no nahatonga ny Petera nilaza hoe mahatotoa io, kanefa nambaran'i Jesosy marina tokoa fa izy velona no nandeha teo ambony rano. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy hoe avy manatoana ity amiko. Dia nanantony Petera, kanefa noho ny tsy finoany, noho ny fisalasalany dia nianjera tao anatin'ny rano Petera, ary Jesosy no nampitrangana azy sy nanavotra anazy tao anatin'izany rano izany ihany koa. Nampisehon'i Jesosy fa tsy mahatotoa akory izy, fa Jesosy Kristy Tompo izay velona. Tsarovy ry mpiaino malala fa amin'ity andro anio ity dia noho ny famindrapon'i Jesosy no mbola natoy izao antsika tsirairay avy. Ary izay no mahatonga azy milaza amintsika amin'ity andro anio ity hoe inona no zavatra mampitahotra anao? Mety olana, adi-tsaina, adi-panahy, aretina, zavatra maro samihafa. Androany Jesosy Kristy Tompo dia mampanantena antsika ary te hilaza amintsika, manamafy amintsika hoe aza matahotra fa izao ihany. Ninon'inona izay mety tafio-drivotra eo amin'ny fiainantsika, na mety izay zavatra eritreretintsika fa hamono antsika ao anatin'ny alina na ny andro, ary raha mieritreritra isika hoe miatrika ady sy fitsapana sy fisidrana mandritry ny taona na volana na andro maro samihafa, dia androany ny Tompo no te hilaza amintsika manao hoe aza matahotra fa izao ihany. Jesosy Kristy Tompo eo anilantsika mandrakariva, fa itsika no matetika no mandao azy, itsika no matetika no tsy miraharaha azy. Hany ka rehefa tonga ny olana sy ny zavatsarotra izay mety lalovantsika
dia intsika fa tonga manantona any Jesosy Kristy Tompo mihazakazaka eo anatrehany noho ny fahafoizan'ny fisainantsika sy noho ny fananaovantsika tsinotsinona any Jesosy Kristy Tompo izany. Anio ry havako dia manantona antsika Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao teniny izao. Teny izay manan-karem-pahasoavana, teny izay feno fampanantenana, teny feno fampahirizana milaza hoe inona ny atahoranao e, aza matahotra. Jesosy Kristy Tompo dia te hanome antsika ny fiadanana, ny fitsaharana, te hiantoka feno sy tanteraka ny fiainantsika, fa anjarantsika tsiraray avy ny mahatoky azy, ny mino azy. Ny fahefany izay feno sy tanteraka dia afaka ampitony ny tafio-drivotra, afaka ampitsahatra izay onjan-dranomasina mety hanafitra ny sambo-kelitsika. Ary avelao Jesosy hiditra ao anatin'izany sambo-piainantsika tsiraray avy izany mba hahafahany manantanteraka ny teny fampanantenany. Aza matahotra aza, ary aza vela ho safotry ny tahotra ny fiainantsika, fa eno ny teniny, ankatoavy ny sitrapony, fa izany no mitondra ny fahavelomana, mitondra ny fandresena, mitondra ny fanasitranana, mitondra ny fanafahana, mitondra ny vahaolana maro samihafa eo amin'ny lafim-piainanao, izay tena nandray tokoa any Jesosy Kristy Tompo ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainanao. Aza mafisina ny fotsika ry havako, ary aza variana mijery ny onjan-dranomasina, fa matokia aza matahotra, fa izy rehefa tia dia tiantsika hatramin'ny farany. Ary izany indrindra no nahatonga azy ny teny sy nanambara tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, voasoratra ao amin'ny Isaia 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Ry havako, aza matahotra fa Jesosy efa tonga hamonjy antsika tsiraray avy. Ny anjarantsika dia ny mino sy mahatoky ary ny mivavaka mandrakariva. Vavaka itsika ry havana. Ray malalo, misaotra anao zahay amin'ity andro anio ity. Ianao dia mametraka fanontaniana aminay hoe inona ny mampatahotra anao, dia ambaranay tsiraray avy ary hitanao Jesosy ny zavatra izay mety mampatahotra ny vahoakanao izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ianao Jesosy no efa mampanantena anay sy milaza aminay hoe aza matahotra. Koa dia mifavaka aminao ao Andriamanitra ray, ho an'ny mpiaino tsiraray avy amin'ity maraina ity, ny ampahirizana ho azy ireo, ny analany ilay fanainao masina izay mety tahotra rehetra, mameno ny fo sy ny saina amam-panahiny. Vavaka aminao ao Andriamanitra ray io, esory avokoa izay rehetra sakatsakana ka mahatonga anay ho safotry ny tahotra sy ny ahiahy sy ny tebiteby. Mivavaka aminao Andriamanitra mba hanomezanao ilay fitiavana vaovao ka hitoetra ao anatin'ny fonony tsiraray avy. Mangataka aminao ao fanahy masino, ny hamanginao ny tsiraray avy ka
ahafahanao fanahy masina mamangina fo mampanahy ny tsiraray avy. Vavaka aminao ao Jesosy Kristy Tompo, ilay ianao malefaka, tsotra ary be fitiavana no hitoetra ao anatin'ny tokantrano ampiainan'ny tsiraray avy sy ny tempoly tsiraray avy manomboka amin'ity andro anio ity. Mivavaka aminao ao Andriamanitro, ampaherezo ny tsiraray avy ary dia aoka ny fifaliana, ny fiadanana, ny fahatoniana hitoetra ao anatin'ny fo sy ny saina amam-panahy ny zanakao anio ampitso ary mandrakizay. Dia ho tanteraka tokoa ny tsodranonao masina manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mirikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampahery anao ao sady mamonjy ianao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Dia ho anao ny tera sy ny aza, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia. Amen.